efa tafatsangana le gouvernement io nefa tsika zany mbola miandry koa tonga indray le fik zany ny hevitrao mahakasika an'io zany betsaka manao hoe andao tonga dia sakanana za lefa tirangafy efa nanao tsinitsinina atsika misy sanany avelao ihany izy fa dia eo tsika hitany marimaritra ireny amin'ny maha-olo-pirenena tsotra zany anontaniako hoe ahoana ny hevitra tsika mahakasika an'io. Raha ohatra misy tia anakana zany a dia ataoko angambany fa zony no maneho ny heviny ary atsika mahita fa raha ohatra misy fivoriany G20 ohatra hoe firenena le roapolo voalohany tena matanjaka dia jerevy tsara fa misy foana manifestation fa ataovo anatin'ny fahatonina fa za tsy miteny manaova manifestation fa ho zako hoe misy fomba fanaovana azy afaka miteny fotsiny amin'ny télévision tsy ekenay zao dia fa manifestation zay afaka manao pétition dia mandefa taratasy amin'ireo olona reo dia manifestation niako mako zavatra tsy ekeko voalohany indrindra anatin'io zavatra io ary ho anako manokana zany dia hoe tsy maintsy manaiky ny lehiben'ny mouvance zay misy ny revalomana zany hoe izy zany zay vao consensuel zany tsy ekeny fanako ary tsy ekeko mandrakizay non raha tsy anaiky izy zany dia ahoana dia anjara antsika manome pression ny groupe international de contact mais est-ce que vous pensez que chez vous ça marcherait any amin'ny taninao ve dia azo ekena zavatra tahaka zao dia jerevy tsara hoe Côte d'Ivoire tamin'ny telo sy roa arivo nisy crise dia any amin'ny fito sy roa arivo zay vao nisy accord politique voalohany zany hoe Maputo sy ny avontsika anatin'ny adiny roa fotsiny ny azy efa taona zay vao nanao siny izy dia rehefa vita ny efa taona iny mbola tsy appliqué akory le Maputony zany hoe ny Marcosiny azy dia natao taty accord de Ouagadougou indray le izy dia natao le Ouagadougou dia zay vao tamin'ny valo sy roa arivo zay vao azo ekena dia nahalaina le premier ministre de consensus dia tokony roso amin'ny fifidianana izy amin'ny taona ity kanefa ny ohatrany mbola reko fa mbola tsy handeha tiako fantatsika menakavy ary mampisokatra ny masotsika fa misy zany reto namana azo ataontsika médiateur africain reto satria marina fa amin'ny OIF ny sasany amin'ny SADC sasany amin'ny fa africain daholo reo ary manana kolotsaina amin'izany resaka didy jadony zany zay manahirana antsika reo olona reo kosa dia manana ihany koa mpiara-miasa aminy zay any andafy any France ohatra fotsy tsy mitovy ny hevitra zareo amin'ny crise gasy io tsara fantatsika zany sambaratelo afaka meko aminareo eto ya ary zay na tonga le taloha tany momba ny Côte d'Ivoire hoe accord de Marcosy io tany France io sy niavina dia ohatrany hoe frantsay zany no tambatika le izy dia tsy nety le izy dia natao indray le accord de Ouagadougou zay africaine indray tambatika le izy dia nety ntsika kosa rehefa tsy mety le accord ny Maputo io africaine ny ambadika afaka manina indray raha atsotsika amin'ny français hoe anaova accord vaovao zay zay ahafahanay rehetra miara misala miara miaina antsakany sandavana maiky zay iroso amin'ny fampandrosoana maiky zay hiaina antsakany sandavana maiky zay hianatra maiky zay hiasa ary maiky zay iroso amin'ny fandriampahalemana mandrakizay ohatrany mampanontany tena ihany dia hitodika amin'ny français indray zany tsika ohatra ameko zany fa za tsy vitana hitodika amin'ny français dia raha ohatra hoe ka hitasika manko fa tsy nahomby ty miaraka amin'ity olona africaine ty dia ohatra hoe hitodika amin'ny frantsay dia tsy ohatra ny hafahafa maninona raha ohatra hoe tsy mitodika ny misy dia tsika eto ny mandamina azy tsika eto mandamina anazy madama mety fa mangatana kosa le ankolavik'ertima io hoe avelao ataovan-kilabao any muzika io tsika foana mavany io anatin'ny adiny ray monja aza indrindra mahatonga anako miteny hoe tsy olona anankiray afaka anakana antsika ary tsy hoe premier ministre tsy tovily ny kevitra dia anakana antsika non tsy zany atao fotsiny le hoe hoaiza motsika iady seza ve ny tedy avitsika sa iroso amin'ny fametrahana ny république fahefatra satria raha zao tsika dia efa miady seza mino ananareo fa le fomba fametrahantsika république fahefatra eo tsisy raha manjary satria ampidirana anaty gouvernement daholo zay olona tokony tsy araka dikan'izany isaka ivory zany dia hiady ampidirana anatin'ny fitondrana olona daholo zay olona tsy mitovy resaka soatoavina zay ihany ny zava-dehibe voalohany indrindra ny détail amin'ny fiainana zavatra hafa fa base ny tokony arahana hoe les valeurs républicaines mitovy soatoavina républicaine ary les valeurs morales mitovy dia amin'izay fotoana izay dia
mahamaritry raisina dia tsika rehetra mahatsapa fa ny zavatra manandanja voalohany indrindra amin'ny fiainana dia ny fihavanana sy ny firaisan-kina ankehitriny tsy zany mipetraka.